Pahatsika manamboatra ny fijery ny fisainana ny fomba fiatrehana fiainana ary araka ny tenin'ny pasteur teo Andriamanitra tsy mifidifidy foana zany misy zavatra ao matoa izy mifidy olona anankiray Isaka rehefa ndresaka tamin'ny dadany araka le voalaza teo dia nentiny aloha ny efa misy zay izy vao nanontany hoe ary aiza le tsy mahafeno an'le izy zany hoe karaza pahendrena eo amina fomba fijery mahay mankasitraka amin'izay efa misy zay vao miditra amin'ny manaraka amin'izay tsy misy ary te ilaza aminao nefa fa zay fomba fijery zay tena mety be amin'Andriamanitra amen eo mpipetrahana satratony tananao dia meo voninahitra ny tompony amin'ny fiainanao jereo le roa pateliny efa misy aza vela ho baden'le anankiray mbola tsy tonga fa ankasitrao Andriamanitra ny fonao manontolo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tena mianatra foana zay mandroso miaraka aminao isan'andro sotra betsaka ny amin'ny fomba nanehoanao fa tena nifidy any Isaka ianao tsy diso ny fifidiananao satria efa nahita izy efa teo ny kitay teo ny afo zay izy vao nangataka ny amin'ny hoe fisiny ny ondry ary tena tianao zay anana an'izany fomba fijery sotom-pisaina an'izany ndreto zay amin'izao marain'izao mankasitraka sy misaotra anao ny amin'izay misy eo amin'ny fiainany tsiraray avy na ny ara-pahasalamana ny ara-tokantrano ny ara-pandraharana resaka asa aman-draharaha ny zavatra rehetra mahakasika anay hatramin'ny antsipriany kely sy bitika indrindra ka hatramin'izay goavany indrindra dia mankasitraka sy misaotra anao zay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy taio indray ny fotoana maraina ary taio ny isa tokantrano sy nisa ambatan'olona andray ny teny fiainana ary andray ny teny fahamarinana avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen antsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy Alleluia. Andro manokantsika dia ijery ny fomba fidiran'Andriamanitra tsehatra ao anatin'ny fahaiza-manaon'Andriamanitra mitsara zany hoe Andriamanitra mitsara mamonjy atsika Andriamanitra mitsara mamonjy atsika sokafantsika ny salamo fa 470 ny 9:7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany veriko vakina raha hitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany ny voalaza amin'ny dika teny fototra momba le mpandefitra eto anisany efa resantsika omaly fa ozy izy hoe mamonjy ny malemy fanahy Andriamanitra toetra ny fahalemem-panahy dia fahalefahana zany hoe Andriamanitra mahazo aina rehefa malefaka ianao ny olona mitratrevatreva zany dia tsy mampahazo aina n'Andriamanitra fa ny olona malefaka ny mampahazo aina n'Andriamanitra Baiboly dia milaza eto fa mitsangan'Andriamanitra ary ny fitsanganan'Andriamanitra dia manao fitsarana ary ao ambadika le fitsarana dia misy famonjena ho an'ny mpandefitra na ny malemy fanahy voalaza an'io andalatsoratra masina iangiantsika io fa Andriamanitra dia manotrona ny olona manana ny toetrany ny fanotronan'Andriamanitra dia fisehoan'Andriamanitra avy amina toetra mety sy toetra tsara hitan'Andriamanitra misy fotoan'Andriamanitra manome anao fanomezana ahafahanao manao zavatra na tsy miaraka aminy ary dia iny karazana fiandohan'ny fiarahanao amin'Andriamanitra fa rehefa mandroso ianao ka me mahafantatra hoe izy Andriamanitra ary inona ny zavatra tiany dia manomboka omenao ny zavatra tiany mba hahatonga anao tsy hiankina amin'ny zavatra omeny fa hiankina amin'le mpanome ny objectif an'Andriamanitra zany dia zao omeny aloha le izy
dia mandeha ianao dia mianatra mandeha mety mahita vokatra mety mahita fahombiazana fa ny tena ompon'Andriamanitra tsy fikitra amin'ilay zavatra omeny ianao fa rehefa mijery ny zavatra omeny dia manomboka mitodika amin'ny masonao ahita anazy mpanome anao ny zavatra mety ilainao amin'ny andavanandrom-piainanao. Amen. Ohatra omeny arato ianao mba hahafahanao mahazo trondro fa rehefa mandeha fotoana dia tian'Andriamanitra ho tonga saina ianao hoe izy mihitsy ny tokony ho banjiny ny masonao fa tsy le arato nomeny. Ary zay no nitranga teo amin'ny fiainan'i Petera satria rehefa napahombiazan'Andriamanitra amin'ny fiainan'i Petera ny ray alina manintsitra tsy nahita ninina tsy nisy vokatra mety efa niatrika an'izany tsika atao ihany ny ezaka atao ny fiaretana ao ny sakrifisy ampiasaina ny hoe ny herin'ny zotom-po mino fa zany fiaretan-tolo zany misy zotom-po zany teo ny nahitana fa tsisy heriny zany ny zotom-po ary zay mahatonga ny baiboly miteny hoe an'Andriamanitra ny hery. Maty ihany ny Petera niary tory nanao sakrifisy niaritra nampiasa an'izay nananany fa tonga ihany maraina tsisy vokatra ambara-patonga an' Jesosy tao anaty sambo ary rehefa nataon'i Jesosy le fahavokarana dia tsy tany amin'ilay arato sy trondrotsony no maso Petera fa tany amin'i Jesosy tratra le objectif. Amen. Ka Andriamanitra tia hanotrona antsika satria efa nanomboka tamin'ny taona vitsivitsy laza izy nefa nanome fikasany ary ny manifestation an'Andriamanitra dia ialoavany révélation. Isika zany tsy mitony tena mba hotronina fa mijoro arak'izay fampanantenana nomeny ary mijoro ao amin'ilay fahatakarana tandrify amin'ilay fampanantenana. Rehefa miteny izy hoe anotrona dia tokony misokatra amin'ilay ao anatinao hoe rehefa inona Andriamanitra manotrona dia zao mivalana rehefa mety ny toetra. Tsy hoe rehefa mety ny atao fa rehefa mety ny toetra. Satria rehefa mety ny atao mety mandeha mitory filazantsara ianao manoasa an'Andriamanitra tonga mivavaka tsy ratsy zany fa fanomboana fa ny tena objectif an'Andriamanitra raha miara mivavaka etsika dia ny fiovan'ny toetra anao hifanaraka amin'ny programany mba hifankahita amin'ny deny androany ianao ary hifankahita amin'ny mandrakizay azy io tehaka mafitsara ho an'ny tompo aloha. Ka misy programa mpanotronana isisian'Andriamanitra zay mahatonga ny teny misisika manefy manamboatra sy manangana anao anana an'le toetra mety amin'Andriamanitra. Androany zao dia misy toetra ndray bitsian'Andriamanitra tokony havoaka avy ao anatinao. Tsy avy eto amin'ny altara ny mivoaka le toetra fa efa ao anatinao satria efa nandray an'i Jesosy ianao. Fa rehefa mandray an'le teny fahamarinana ianao dia misokatra hoe aika manana an'izay koa dia lasa misy etaeta hoe te hamoaka an'izay dia manomboka mety tonga any amin'le fahavolombelona amin'izay isika tsiraray avy. Raisitsika ny andininy fahatelo sy ka hatramin'ny andininy fahaenina teo amin'ilay salamo 76 nivakiana teo ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Teo no nanapatapahany zana-tsipika manelatra sy ny apinga sy ny sabatra ary ny fiadina. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra miseho avy any amin'ny tendrombohitra fitohana. Voababo mahery fo reniky ny torimasony izy ary samy ankona tsy nahetsika ny taniny avokoa ny olo mahery rehetra. Noho ny teny mafy nataonao ry Andriamanitra Jakoba dia sondritory ny kalesy sy ny soavaly. Amen. Ohatrany ahoana ny andrian'ny Sekoly efa nitronona teto. Baiboly dia milaza fa ny teny mafy Andriamanitra nananatra Andriamanitra. Ary ny zavatra niseho rehefa nijoro Andriamanitra nananatra satria nisy malemy fanahy teo. Maharaka tsara amin'izay tsika. Andriamanitra tsy manotrona zany raha tsy mahita toetra aloha. Dia ny zavatra hitany teto izy ny baiboly evakisika tamin'ny voalohany nitsangan'Andriamanitra ny tsara ny mpandefitra hamonjy azy eto ambony tany. Dika teny fototra dia hoe ny malemy fanahy. Raha vao manaiky ianao zany anova ny fomba fiainanao hifanaraka amin'ny fiainan'Andriamanitra efa ao anatinao dia mijoro le Andriamanitra le fiainanao ao anatinao amaly ianao mihoatra noho izay mety ho takatry ny sainao dia zay le fanotronana. Sekoly mpamana olana maraina tian'Andriamanitra ianao ho tronona. Ny olana vahana eo amin'ilay fisalasalana fangatahan'andro hamoaka an'le toetra nefa maika zasy ianao. Mino fa androany maraina misy vokatra mahamaika antsika tsiraray avy tsy marina ve zany? Dia omen'Andriamanitra ny lalana afaingano ny fivoahan'le toetra sy ny fitoeran'le toetra fa Andriamanitra mahalala ny tokony ataony rehefa hitany fa malemy fanahy zasy ianao. Raha misy olona malemy fanahy manatrika eto aoka izy hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Aoka izy hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Ohatrany ahoana ny endrika ny Sekoly fanotronana tonga dia zavatra hafa mihitsiny. Ozy izy ny baiboly tapatapaka daholo ny fitaovam-piadiana amin'ny fahavalo. Tapatapaka. Zany hoe vao manainga sabatra zany le fahavalo
dia tonga dia mizara roa ilay sabatra nitresaka ho azy eny apela tanany. Efa kio tsara ozy izy teo ny nanapatapahany zana-tsipika ny apingy ny sabatra ary ny fiadiana. Tsy hainao ny manapaka ny fiadiany fahavalo fa Andriamanitra mijoro ny adinao manapatapaka ny fiadiany fahavalo. Tia hitan'izany ve zasy ianao? Atsangano ny tana raha mandresy latranao hoe mba tia hitan'izany ianao vao tonga avao ny fahavalo mamoaka fitaovam-piadiana dia tapaka eny am-panidinana ilay izy. Mba atsangano tananao hoe tena akaikinao mila malemy fanahy fotsiny hoe malemy fanahy ianao dia Andriamanitra mahalala ny tokony ataony mikarakara ny fahavalonao, mikarakara ny problemanao, mikarakara n'izay manahirana anao. Misy karazana fifanakaloza-pikarakarana satria ianao mikarakara ny probleman'Andriamanitra ary Andriamanitra mikarakara ny problemanao. Inona ny probleman'Andriamanitra? Toetra. Satria io toetra io no lakle idirana na tsy idirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Faharoa, rehefa tapatapaka ny fitaovam-piadiana rehetra ny ampelantanany amin'ny fahavalo dia reniky ny torimaso ny fahavalo ny kalesy ny ary ny soavaliny. Ohatran'ny hoe poetika ilay fomba nanoratana an'ilay izy fa tsy poème ilay izy fa vérité. Na ianao efa nahita kalesa matory zany ve? Amin'Andriamanitra zany raha vao mety ianao, izy zany ilay mpanenjika avy any afara iny miaraka amin'ny soavaly kalesy fitaovam-piadiana, mamoaka sabatra izy tapaka ny sabatra, karavasina ny soavaly maika ame matory ary terena ny kalesa dia ilay kalesy koa lasa matory, zany hoe nisatra zany ny pneu. Afaka hiady ho anao Andriamanitra. Misy taontsika mandany fotoana mitady moyen mba hiady ho an'ny tenantsika isika amin'ny heritsatsika sy amin'ny hery maha-olona. Mety ahita vokatra ihany tsika fa mila fe-potoana be. Fa rehefa manaiky tsika hiditra ao amin'ny programan'Andriamanitra hanome fotsiny izay takiny, ianao malemy fanahy, izy mampatory ny mpanenjika. Mazava ho azy zany fa matoy mpanenjika patoriana, ianao zany tsy matory. Fo zany ianao zao maraina izao minaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fantatro fa mahasondriana be ny toriteny, tena mampahazo hoe mampiadana be, fa tsy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny manatitra torimaso tsika. Dommage, satria hiteny Andriamanitra afaka hanova zavatra be dehibe. Raha sanatria ka eo am-pianon'Andriamanitra ianao ny reniko. Ary olona anankiray hitako hoe reniko ny torimaso teo am-pianona toriteny dia ilay tovolahy haino ny toritenin'ny Paoly nintsana teny amin'ny 3e étage dia maty ngarainy. Fa noho ny famindram-po moa dia natsangana indray izy avy eo. Fa mihina fa tsy mitingitingina teny ambony varavarakely intsony izy dia mbola miverina tory indray. Satria ny prinsipa atao fanjakan'Andriamanitra dia izao tsy manameloka anao fa amin'izao sisy izao aza manota intsony. Vokatra anankiroa zany voalaza amin'ny Baiboly eto. Tapatapaka ny fitaovam-piadiana amin'ny fahavalo tsy mahakasika anao, tsy avy aminao, tsy fahaizanao miady, tsy fahaizanao miaro tena, fa omenao fotsiny fahalemem-panahy izay mety amin'Andriamanitra. Reniky ny torimaso ny fahavalo mitaingina kalesy, le kalesy koa tratra ny torimaso misy hatramin'ny pneu, ary le soavaly mitarika koa tratra ny torimaso. Reto tianao Jesosy, misy lalanao mba hahafahan'ilay fandresenao miseho, maneky fotsiny haza manao fomba rehetra mba hatory ny soavaly. Ok, anao alemy fanahy fa Andriamanitra no mikarakara an'izay. Haza misaina kory ahoana ny atao sabotage ny kalesin'ny fahavalo. Tsy mila anao manao sabotage ny fiaran'ny fahavalo. Rehefa malemy fanahy ianao Andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony mba tsy afaka hanenjika anao mpanenjika. Zao aloha sao dia misaina olona ianao rehefa miresaka hoe fahavalo tsy manana olona ho fahavalo ianao fa ny devoly manao fomba rehetra mba tsy handrosoanao le resantsika eto hoe rehefa malemy fanahy ianao tsy tana amin'ny fandrosoanao. Ary zany ny antony ity fotoanandro amin'ny maraina ity ankaherezana ny rehetra fa loso ny disa mipodiko mandroso io fiainanao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Avelao anenjy sy hiezaka hiazona ny avy any ariana any ny ozy Andriamanitra hoe ok, anao alemy fanahy fotsiny manaraka an'Andriamanitra.
fa Andriamanitra mikarakara an'izay nitady hanakatsakana hamatopatotra amin'ny fandrosoanao tsy voasakana amin'ny fandrosoanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita fa manomboka andro maraina ho vitsoran'Andriamanitra satria manomboka mahita Andriamanitra hoe manaiky ianao alemy fanahy ohatran'le tadiavin'Andriamanitra dia hijoro Andriamanitra hampiazakazaka mihoatra ny fiainanao. Lasa io amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy makay zany io problème io andro maraina no maranana an'io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Salamo 76:4 misy olona tsy efa manomboka mitaditady diso fanantenana fa mba tonga eto fotsiny aloha izy. Tonga soa ianao fa tsy diso toerana ianao raha tonga eto ary diso safidy manantona an'Andriamanitra. Misy azo atao momba anao. Amen. Mety lasary karoty na tongavanao eto fa grossiste na légume le Andriamanitra tononao. Mazava angamba zany. Zany hoe ampahany amin'izay fenao aminy le mba tianao hikarakarany ny fiainanao. Misy anjara ho an'ny rehetra eto amin'ny fanatrehany andro amin'ny maraina. Aoka ny tsikitsiky mpanantenana ho tarafiny eny amin'ny tarehinao indray satria miatrika an'Andriamanitra vaovao indray ianao. Baiboly dia mampanantena fa vaovao maraina amin'ny famindram-pony tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra niainanao tamin'ny alina sy vao maraina be. Dikan'izay misy oroka famindram-po miandry be amina kalay tian'Andriamanitra ho raisinao avy aminy amin'izao maraina izao ahafahanao miatrika bonne journée indray miaraka aminy. Asio tehaka mafitsara ho an'Andriamanitra moa. Ty misy problème indraindray rehefa le miatrika an'Andriamanitra dia baden'ny omaly. Mamatritsika hoe le omaly ohatrany tsy dia nafinaritra ny journée omaly, week-end teo ohatrany tsy dia nilama, ny herinandro lasaka ohatrany tsy hitazay naseho fa teteny aminao fa isaka misy andro vaovao. Matombo mbola nomena maraim-baovao ianao, tontolo andro vaovao, herinandro vaovao, volana vaovao, sokafy ao anaty tonga dia mahaiza manokatra amin'ny fonao hoe programa vaovao mbola tsy hita masoko indray zao no manin'Andriamanitra ao ambadika izao fanatonako azy zao. Amen. Ao amin'ny Genesis toko voalohany rehefa namorona Andriamanitra dia tadio tsara fa zavatra tsy miverina no miforonony isan'andro fa zavatra mifampitohy sy mifampiankina. Amen. Ao ambadika na parole anankiray tonga dia misy zavatra misokatra be dehibe. Ka andro maraina mety ho parole anankiray no mivoaka eto amin'ny altara fa tonga dia tandrify ny tsiraray avy eo amin'ilay manjo azy dia asio tsikitsiky fa miatrika an'Andriamanitra ianao. Amen. Ary tsy mitohy fampahirezana raha tsy misy tsiky iombonana eny amin'ny tarehy mmpanatrika rehetra. Halleluja. Efa miteny eto foana aminareo amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra raha ohatra ianao kivikivy tonga avy any dia ampitsika ianao aloha izy vao hiasa eo amin'ny fiainanao. Fa raha tonga dia dingantsika izay dia tonga dia mitsika ianao dikan'izay tonga dia hiasa izy zany. Mazava ve zany? Satria ny anton'le tsika dia midika fa mametraka ianao fa ny zavatra tsy vitanao tsy mampitsika ianao dia vitan'Andriamanitra mahatonga anao mitsika. Dia izao ary le izy vitanao ve le izy? Tsy vita. Izay mahatonga anao tsy mitsika. Fa raha avadiko amin'izay fa vitan'Andriamanitra ary ve le izy dia manenao tsy mitsika. Alléluia. Salamo 76:4 aminaran'i Jesosy. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra miseho avy any amin'ny tendrombohitra fitohana. Io le famirapiratana io le fanotronana satria rehefa eo ny tavan'Andriamanitra dia manatrika izy fa rehefa mamirapiratra ny tavan'Andriamanitra dia manotrona izy ary zay famirapiratana izay le andrandrayntsika mba ho eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Amen. 9:7 ary tany an-danitra nampandrenesanao fitsarana raiky tahotra ny tany kasiana raha nitsangana hitsara Andriamanitra ka hamonjy mpanefitra rehetra ambony tany. Amen. Iza no troniny le voalaza teo fa zay malemy fanahy. Ny fahalemem-panahy dia manana toerana ngeza be eo amin'ny lalam-pamonjena. Ozy izy ny Jakoba toko 1:2-20. Important be ny fahalemem-panahy ary anisan'ny toetra eno tsara anisan'ny toetra mila sehoanao amin'ny farany ny fahalemem-panahy. Zany hoe raha misy olona zany manana problemana fahalemem-panahy, sekoly mpamana olona antsika izao dia paraingo ny famonjena azy. Satria io toetra fahalemem-panahy io no anisany ilainao amin'ny ataontsika hoe karatra farany ahatonga anao ho tafavoaka miainga eto amin'ilay tany pedina eto ambony tany fivahiniana vetivety hidirana amin'ilay mandrakizay fahasambarana tsy manapataperana. Fa manino ianao pastera miteny izany satria ny baiboly nahitako an'izay. Jakoba toko 1:2-20. Sokafa ny baibolinao hoe Jakoba 1:21. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ary io ny fahalotona sy ny lolom-po rehetra.
to dia makasika amin'ny fo zany io a tandremo sao dia lotolotika amin'ny fo malahelo misy vesatra misy ratraratra tsy mety sitrana drandray le ratra tsy avelantsika hositranina koa nefa tonga Andriamanitra efa miteny fa milamina io ary io ny fahalitoana sy lolompo rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenina ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Ny finition amin'ny famonjena zany eny tsara ho an'ny mpanao travaux mahay tsara n'ity hoe miantoka ny fahavitan'ny asa ny finition. Dia ny finition amin'ny famonjena ozy izy bokin'i Jakob, ozy izy ny apôstôly Jakob, dia ny fahalemem-panahy ao anatinao manaiky ny teny nambolena. Ny olona zany raha vao tsy malemy fanahy dia misy teny ao tsekeny, dia iny teny tsekeny iny tsy mampiditra ary. Dia ho ariva ianao zaka mantsy ary teneno akaikinao tsy maintsy malemy fanahy hoe ao a tena tsoazana le izy hoe koa sendra tsy malemy fanahy ianao dia hitantsika izy anaovana azy tena tsy maintsy malemy fanahy ianao satria le fahalemem-panahy ireriany ny mahatonga anao manaiky ny teny rehetra tonga eo aminao. Nefa ozy izy pasteur zay nefa mitoro teny amintsika hoe le teny lavinao iny mihitsy ozy izy anefa iny mihitsy le tena anjara tokony ho anao apiditra anao any amin'le fiovana ary le fiovana ho any amin'ny mandrakizay. Mahita olona malemy fanahy manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa misy olona manomboka androany ho taitra amin'izay izy ka raha vao misy zavatra mitranga dia hisafidy izy za moka fahalemem-panahy. Amen. Tonga dia mianatra rehefa miteny dia malefaka. Rehefa miteny dia miteny zavatra mahafinaritra, miteny zavatra mamy, tsy mizara fangidina amin'ny manodidina. Io le mizara fangidina io contraire amin'ny fahalemem-panahy. Satria ny olona malemy fanahy mizara mamy ohatry ny tantely. Mihaino ve tsika? Dia izay olona izay mahavariana, izay olona izay ny tena mahafinaritra be an'Andriamanitra. Fa inona ny secret à Moïse? Andriamanitra ny teny. Moïse ozy izy izy ny lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra eny ambonin'ny tany. Tsy hoe mavitrika izy amina fanompoana sy fiazakazahana na mazoto indrindra fa malemy fanahy, manana douceur, malefaka, mamy, mahafinaritra. Zay karazan'olona zay mety be amin'Andriamanitra. Vao zay problème zay dia ho hitanao. Tena marina zany, sérieux zany. Vao tsara zay problème zay dia ho hitanao. Ho hitanao Andriamanitra hiasa. Anapatapaka ny fitaovam-piadiana ny ampelatana amin'ny fahavalo, ampiasina ny kalesy ary ampatory ny soavaly ka hatramin'ny pneu ary hisatra. Alléluia. Mahatonga ny pneu anao misatra io zany sao dia anao le fahavalo manenjika. Azo atao an'izany pasteur fa za le enjehana ka draindray tsika mieritreritra tsika le enjehana fa draindray tsika koa manenjika nefa. Dia mialahy eo amin'ny toeran'ny mpanenjika fa mpanenjika hony tsy any aloha. Sao tena manenjika izy avy any aloha? Mpanenjika any ariana. Tena akaikinao raha isy any enjehana ianao hoe dia aza isan'ny mpanenjika hoe. Amen. Draindray mantsy tsika mametraka hoe tsika ny victime. Nefa rehefa mandeha fotoana mandiny tena tsara tsika dia sanatry avy zany misy olona any ambadika any victime tsika. Mila mijoro tsika, mila mitandra dia mila miova. Alléluia. Inona ny zavatra fa maninona Andriamanitra no midina mitsara anao dia manome anao famonjena ary midina mitsara ny problème misy amin'ny fiainanao dia mandringana sy manafaka azy. Misy raison le izy ary anisan'ny raison anankiray resantsika eto mba ho fantatrao hoe raha vao misy an'io mitranga anotran'izay Andriamanitra raha vao kalma tsara ianao. Ary indrindra tsy ianao ny tokony ianao an'ilay izy fa avy ianao ny fahavalo anao an'ilay izy fa ianao tsy mahazo manao an'ilay izy. Azontsika ve? Teneniko sa tsy teneniko? Teneniko. Halleluja. Mitsara Andriamanitra. Eny tsara. Mitsara Andriamanitra rehefa vakitsika aloha ny teny ary. Six pensa kely. Josoa toko fadimy andininy fasivy. Josoa toko fadimy andininy fasivy. Ty teny ty Andriamanitra miresaka amin'ny Josoa rehefa hivoaka ny désert ry zareo
hiditra ny tany Kanana. Vakina anaran Jesosy. Dia ho Jehova tamin'i Josoa, androany nanakodiavako ny fandatsany Egipta ho afaka aminareo. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony hoe Gilgala mandraka androany. Amen. Tia anisany manetsika an'Andriamanitra anotrona anao rehefa kalma tsara ianao mama. Alleluia. Si dada misy dada mijerijery be hoe za tsy mama reseva dada. Alleluia. Kalma tsara ianao dikany hoe kalma tsara ve aza mikoropaka aloha. Zao ny fiarahana amin'i Jesosy dia tsy mahazo mipanika ianao. Fa raha vao mipanika ianao dia toy ny mametraka an'Andriamanitra tsy mahay an'le zavatra mampipanika anao. Dia zao eo Andriamanitra tsy maintsy hitaizanao izy satria raha valiana ianao anatin'le panika dia ho voataiza ny toe-panahinao ho zatra mipanika fa miasa foana Andriamanitra na mipanika ary toy izy Andriamanitra tsy ohatr'izay ny fitaizako anao. Mitsahatra aloha dia hitanao ny tanako. Vao tsy mitsahatra eo dia tsika miaraka eto. Izy kosa aloha tsy dia rainy Jesosy. Izy kosa aloha tsy mandao anao anaty panika. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha fa ny Andriamanitra tsy mandao anao anaty panika. Ny problema fotsiny mijery anao izy anaty panika fa tsy mihetsika. Fa izy kosa aloha tsy miara panika aminao. Miandro eo izy atonga an'le anao mikoropaka iny hitsahatra. Zay ny andrasany. Fa vao mitsahatra eo ianao miaraka amin'ny angady fiariny izy aneo ny kapokany sy ny zavatra hainy mba tonga ny fahafamponao sy ny fifalianao ho eo amin'ny fiainanao. Amen. Raha vao misy fandatsana sitehaka mafitsara ho an'ny tompo aloha beranga zay fandatsana asitsika zay mba sitehaka ny efa niara amin'ny fandatsana mafy ma sitehaka mafitsara kosa aloha. Raha vao misy fandatsana, misy fanesoana, misy fanendrikendrehana an'Andriamanitra dia mitsangana Andriamanitra. Amaly an'le mpanendrikendrika hoe zay ny saintsainareo momba na tsy marina zay. Condition tsy hainao manao an'izay. So dia hainao indray mandatsy na hainao indray maneso na sanatria amin'izany hainao indray lasa manendrikendrika an'Andriamanitra. Zay ny atao ty fotoana andro amin'ny maraina ity misy zavatra tian'Andriamanitra ho tsaboana tsara entre amin'ny fifandraisanao sy izy. Andro amin'ny maraina enio ty fahamarinana ity any amin'ny camp misy anazany misy anao momba anao sy miaraka aminao izy. Tianao izy ary tsy contre anao zany izy. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy moa. Zavatra anankiray no nitenen'ny Baiboly fa tsy mety amin'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra mijoro manohatra. Mpiavinavina. Zay fotsiny. Fa tsy zay avinavina zay resantsika satria za mahita olona zao masina olona tsisy mpiavinavina zany mihitsy mijery zao olona tsisy miavinavina daholo olona tena feno fanetretena tsara satria ny andro maraina ny asa misy bizina feno tsena tokony sokafana maraina fa mahavariana fa mbola tonga eto ianao vao maraina mametraka Andriamanitra zay kotinio vidiny zay tsena an-tsena fa hamonjy anao aloha zany no atao hoe tsy miavona. Amen. Teto Andriamanitra ny teny tamin'i Josoa mivoaka somatsara ny désert ianao izy dia ho esoriko le fandatsany Egipta. Ny antony mandatsa foana Egipta. Eno tsara mandatsa foana Egipta. Dia zao tian'Andriamanitra ianao alemy fanahy rehefa misy fandatsana mba ahafahan'Andriamanitra mamarana an'le fandatsana miseho amin'le fahavalo ary mamonjy ianao. Tena kekinao tsy mahazo taitaitra hoe teneno izy fandehan-javatra ireny fandatsana ireny hoe aza taitra ianao hoe fa ao anatin'ireny Andriamanitra hoe raha kalma tsara ianao zay avereno ao anatin'ireny Andriamanitra hoe raha kalma tsara ianao hoe dia iseho izy. Aiza zany le olana vahana ao anatin'ireny raha tsy kalma ianao dia manjary tsy miseho Andriamanitra. Dao ary tsika hijery fa inona loatra ty fandatsana mety nahazo ny zanak'Israely ohatra eo amin'ny fiainan'zareo no hijerevantsika an'ilay izy fa mitrangy zany eo amin'ny fanarahana an' Jesosy
betsaka mety manontany hoe inona ihany ty mivavaka isa-marainy ty e. Nareoreo zany teny'le olona ka miasa dia mody hoe mandeha mivavaka vao maraina. Tsy vao zao zany fa efa tamin'ny andro ny zanak'Israely nefa nahazo an'izany ny zanak'Israely ary Farao nefa niteny an'izany. Na zany evakitsika ny Exodosy 5 ange, ny 9:2 ange. Sikafa any amin'ny baibolinao ange amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka zany, Mosesy sy Arona dia nankao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe zao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Alefasy ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any anefitra. Fa ho Farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely. To dia nametraka an'Andriamanitra ho ambany no izy. Zay dia efa eny amin'izay tsy mahazo mikoropa. Tena ekekinao raha vao misy fanambaniana hoe dia tsy mahazo mikoropaka hoe teto tonga dia nanambany an'Andriamanitra Farao. Fizy zany no ekeko teny. Za zao manapaka eto ary za zao mpanjaka eto anany royaume amin'ilay dessin animé moa dia izy mihitsy ny teny hoe je suis l'étoile du matin. L'étoile du matin inona? Hitanao amin'izay fa Andriamanitra tsy taitra ary tsika ny camp an'ilay tsy taitra. Tena akaikinao ny Andriamanitra tsy taitra hoe. Zay no mahatonga anao koa tsy mahazo taitaitra hoe. Androany vahana ny problemana fahataitairana. Afaka ianao aminaran'i Jesosy. Afaka io fahataitairana io. Io fahataitairana ao anatin'ny zavatra manahirana io manomboka ho hainao manokatra masinao ahitan'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra mba tonga anao tsy kiropaka manoloana ny zavatra tsy hainao satria ianao afaka miankina amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Hoy izy Farao, fa iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely. Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. 9:5. Ozy izy Farao, ataovy mafimafy ozy izy mifanompoana mahazo andreo. Nisy brique izay fanaony teo aloha dia mbola ampanaovinareo azy ihany. Aza ena nisy brique objectif isan'andro fa malainy reo. Kamreo mahatonga ireo mivavaka vao maraina amin'ny shoprite. Kamreo dia ilika any mivavaka ilay tsy andeha hiasa. Tsy voa zao anie zany rety. Tsy voa zao zany. Dia izy kamo izy mahatonga ireo mody mitaraina hoe andeha zay andeha hamoa zavatra atao fa nahatra ao an'Andriamanitra ay. Hainao ve dikan'izany tenen'ny Farao zany? Manendrikendrika an'Andriamanitra ho fakamoana. Raha vao tsy taitra ianao anatin'ireny circonstance ireny, hijoro Andriamanitra. Ary izay no tian'Andriamanitra hampaherezana ny zanany rehetra andro amin'ny maraina. Aza taitra ianao. Tsy lany fotoana zany ianao tonga mivavaka eto. Masoko ny nahita, ny tanako ny nahatsapa. Tsy misy olona mitady an'Andriamanitra zany ka lany fotoana. Mety ohatry ny makadiny ray sasany vao maraina ianao, fa ny journée anao tena garantie sécurisé 100% pure bénédiction. Satria manome voninahitra an'Andriamanitra vao maraina ianao. Tsy rehefa sendra satrona vao miantso azy. Fona aminao fa le tamina tonga tsy afaka tamin'ny maraina. Aza sy ny excuse tsony rehefa tsy afaka aloha. Tana mifona fotsiny. Fa raha mbola azonao atao kosa nefa manatrika fotoana. Raha mbola azo atao izy dia isaorana an'i Jesosy fa 2 taona zay nanompo tato fa mbola nisy fotoana foana nandehanana teto tena variana. Vao mifanta misy fotoana dia ohatrany tonga foana. Dia mety hiteny ianao normalako mitory-teny ianao. Mitory-teny rehefa tsy eto ny ray aman-dreny. Fa rehefa eto ny ray aman-dreny dia mihaino azy mitory-teny. Ary rehefa tsy izy koa mitory-teny raha misy vazaha tonga dia mihaino eto. Mazava ngamba an'izay. Teny hoe akaikinao azo atao ilay izy hoe. Ankino amin'Andriamanitra zany hoe. Ozy izy Farao mahatonga ireo mody hoe anompo. Kamo. Tsy tia hamita fianarana dia mody andeha hivavaka. Nefa ianao nandre antso mihitsy hoe Andriamanitra niantso anao. Zay moa tao anaty fianarana mihitsy zany no natsoin'i Jesosy naty le mibosy be tena le saim-pianarana be re mihitsy. Le ikuizana mihitsy sady tsy mitorisy nefa omen'Andriamanitra fahaizana. Dia raha i Jesosy problema fotsiny lasa nanompo fahaizana. Dia jerevan'Andriamanitra ohatra mety zany fanompony zany fa diso fotsiny le toerana anaovana le izy fa voan'ny fanena tamin'i Jesosy tsika to dia najanona fianarana. Toy izy ny olona hoe
kamo amarana mémoire mihitsy angamandreny dia farany dia zao nytenen'i Jesosy hoe teneno paster zao fa tsy mahazo miverina manompo aty izy raha tsy vita mémoire. Dia tamin'ny fofeny fifaliana no nampidana an'ilay izy satria mamy le fanompona. Mety isy andatsanao ohatran'io fa kalma tsara fotsiny fa hanao zavatra Andriamanitra. Kalma tsara fotsiny fa hanao zavatra Andriamanitra. Ary aiza isan'ny mandatsa ny olona ihany koa izy koa reny olona mitoroteny an-dalabe reny izay tokony andeha hiasa zao reny taim-bava amin'ny farao zany fa za miditra amin'izany ianao. Ianao mandeha any amin'izay andrahananao dia aza mitsara an'izay andrahan'Andriamanitra an'ireny rahalahy sananabavy reny. Rehefa mandeha amin'ny bus ianao ka mahita hoe misy mpitoro filazantsara to dia eto am-bavaka fa tsy ianao indray no miaraka amin'ny olonao. Izay ny teneniko tao Andriamanitra hiasa raha vao misy mandatsa fa raha vao ianao mandatsa dia ianao indray ny iasany ao. Fa za mahita fa misy zavatra matoa Andriamanitra misisisika amin'io andro maraina. Misy zavatra isisisika manomboka andro maraina keo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy Farao malaina ny mahatonga andreo hivavaka amin'Andriamanitra. Olona kamo nefa tsy marina izany fa tena Andriamanitra mihitsy no teny hoe avoay ny oloko hanompo ahy. Fandatsana mahazo mipino hatramin'ny androany hoe kamo dia mandeha mivavaka, tsy mandeha miasa fa kamo. Nefa tsy izay fa tena ianao mihitsy mahatsapa ny anatinao any hoe atao iny koa miatrika tontolo andro raha tsy andeha hivavaka aloha. Fa hijoro Andriamanitra ao andro maraina indray hampangina ny mpanenjika, hampangina ny fahavalo, aneo ny vonany satria fantatrao ny réaction tsara tokony ataonao, tsy sositra, tsy sorena, tsy hoe tezitra amin'izay mety mbola miteny zavatra ohatr'izany satria fantatrao fa misy zavatra tsy hitany eo mahatonga mbola miteniteny foana izy fa miombona tsara amin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra madika ny fandatsana sy ny enatra sy ny fafambaraka rehetra mety niseho hatramin'ny androany ho avadiny io voninahiny io. Spécialité n'Andriamanitra zany. Andriamanitra ny voninahitra izy asy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Nilatsain'ny Farao fa navoaka an'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely. Rehefa tapidalaka le teo amin'ny ranomasina mena indray, deuxième point, tapidalaka le teo amin'ny ranomasina mena, mbola tsy fay ihany monsieur Pharaon, ty rangaty izy zany karazany olona tsy mety fay. Ny anarany ihany koa dia hoe têtu, na ihany koa hoe mafiloha, ary misy fitsondra azy ihany koa hoe ramafiatoka, ramafiatoka. Mahita fa misy olona eto miala eo amin'ilay mamafiloha sy ilay mafiatoka. Satria tsy position tokony isy ny zanak'Andriamanitra zany, position Farao zany. Inona indray ary ny tenen'ny Farao? Sasany zao manotro miandriandro hoe inona indray ary ny fanondrana ny Farao dia manondrana foana le Farao. Exodus 4:17 sakafo baibolinao. Exode 14:3 anaran'i Jesosy. Ary Farao ilaza ny zanak'Israely hoe jereo ne tovitra eo amin'ny ranomasina mena azo ny tamberitany indray izy dia voadidiny hevitra. Efa tsy fahan'ilay tamin'ny voalohany dia mbola miteniteny foana indray amin'ilay faharoa. Inona indray ny tiany tenena tan'izany? Ny tsara tsy marina an'Andriamanitra ny Egiptiana hoe jereo nanaovan'Andriamanitra azy, nametraka an'Andriamanitra ho tratry ny tamberitany. Adala. Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ve dia ho very ao anatin'ny tany izay foroniny. Eto zao misy olona ohatry ny jerijereny manodidina hoe ohatry ny very lalan'izany ianao. Fa te hiteny aminao tsy very lalan'izany ianao. Misy Andriamanitra mitantana amin'ny fiainanao. Mety tsy takatry ny sainao ilay izy fa sainy isaorana fotsiny dia ao anatin'io lalana io misy zavatra hovainy mba tonga n'ilay fivoahanao ao ho akselerena. Satria rehefa jerevana avy eo Mosesy ny joro avolombelona mahatonga antsika tonga teto amin'ny ranomasina mena anie tsy problema na leadership hoe mpitarika mihitsy mitondra antsika ny mivoana sy ny loza. Tsy leadership ilay izy fa fitarian'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra hoe mandeha any amin'ny ranomasina mena tsisy anaovana ninninona. Andriamanitra mihitsy no nitarika. Dia sofa malemy fanahy Mosesy nanaiko tariana ho tonga somatsara eo amin'ilay toerana izay tian'Andriamanitra isehoana. Eo amin'ny toerana ohatry ny mahatapidalaka lehanao io, eo Andriamanitra ny te hiseho aminao. Fa tian'Andriamanitra no hamoaka ilay fahalemem-panahy manaiky fotsiny fitondrany dia tsy miteniteny foana ohatry ny Farao hoe very lalana nanaraka an'Andriamanitra. Tsy very lalana izany ianao manaraka an'Andriamanitra ary tsy very mihitsy ianao miaraka amin'Andriamanitra. Tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra. Ohatry izay nany esorana problème amin'ny fiainanao. Anaran'i Jesosy.
azo ny tambery-tany tonga dia mitsara gratuite mo an'Andriamanitra fotsiny Andriamanitra very lalana tsy mahafantatra an'Andriamanitra izy ary tsy tokony omenao tsy fa tsy fantany Andriamanitra ao fa zao nefa sao dia ianao koa tsy mahafantatra ny Andriamanitra ao koa any koa zany tena problema fanondrony problema voalohany tsy fantatra le olona miteniteny foana hoe iza ny Andriamanitra ao fa ny problema faharoa raha ianao manaraka azy mihitsy koa tsy mahafantatra azy fa Andriamanitra misy fotoana mitondra anao any amin'ny désert mitondra ny lohan'ny ranomasina mena any amin'ny tany kanana feno géant fa ambadika izay nefa misy fitombona me mahafantatra azy ianao me miadana ianao me mifankazatra aminy ianao me mahita fahagagana ianao me mahita voninahitra ianao satria anatin'ireny sarotsarotro ireny eo Andriamanitra maneho ny tanany amen ny tsara tsy marina an'Andriamanitra ny Egyptianina jereo izy nanaovan'Andriamanitra azy nentiny voaka ny Egypta dia bloqué eo amin'ny ranomasina mena very boussole ny Andriamanitra ry zareo tsy mahay mijery lalana ny Andriamaniny ohatra mahita an' Jesosy miteny zany hoe zany lalana rehefa tsy mahita ny varavarany ivoahana tonga avy an' Jesosy za mivavahadin'ondry vao tena vita ny fiainan'ireo ny lohan'ny ranomasina mena tonga avy an' Jesosy za ny fiainana ndaontsika hanentsika zao dia torantsika vato ry zareo joro avandreo Jesosy za ny vato zay vao mifarana amin'ny fiainan'ireo Jesosy tonga avy any za ny farany ka ninona natao mifara ao fantary tsara ny Andriamanitra ao fantary tsara Jesosy avy amin'izay voasoratra momba azy avy amin'izay niteneniny avy amin'izay fanampianarana fanamasina antsika tsy mandao anao atenatena andalana zany ny Andriamanitra ao tsy manary anao andalana zany ny Andriamanitra ao aoka izy tsikitsiky raha mbola ny andalana fa tsy miala aminao zany izy ianao mety tsy mahita azy fa izy eo ary zay ny tokony ahitanao azy satria sambatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra fa tsy hoe izy niantso an'Andriamanitra eo aminy zany hoe Andriamanitra efa eo zany fa maso fotsiny tsy mahita satria manenina misy vesatra ao anatin'ny fo tratra ny tambery-tany izy very lalana tandremo isika sao dia misy fotoana mieritreritra fa very lalana Andriamanitra mitondra anao zay anisan'ny fanitsiana tian'Andriamanitra hiainantsika andro amin'ny maraina sao mitsipalitra ny anatin'ny saina ho any ohatry ny kiodiny kely fotsiny mieritreritra hoe ohatry ny diso ny fomba nitondran'Andriamanitra na tamin'ity indray mitoraka ity te hiteny aminao tsy manao fahadisoana ny Andriamanitra ao fa Andriamanitra afaka mamadika amin'ny fahadisoana ao ho lasa vavolombelona rehefa miverina sy mitsotra ianao hoe ho tongony raha zay indray kosa aloha dia kapoaka an'izay tena kaikinao tsy very lalana zany ianao io na mandeha ary ny fotoana hoe ninona hita amin'ny masonao satria ianao mifikitra amin'i Jesosy hoe tsy very lalana zany ianao hoe nitsangan'Andriamanitra ary napidina ny fitsarany izy teo amin'ireo zanaka Egypta zay tonga nanenjika ny zanak'Israely sokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena nitsofoka ny zanak'Israely dia mba nitsofoka koa ny Egyptianina tsy fantany fa ny lalana ho an'ny zanaky ny fanekena fasana ho ampanenjika ka io mizavatra ohatr' izany eto ambony tany fa tsy zavatra mandendeha amin'izao zany fa ny fomba an'Andriamanitra afaka hamarana ny fampahoriana rehetra et en plus le ranomasina mena ao anoloana sakana no nisaraka dia nitelona avy eo le Egyptianina nanenjika avy eo arena Sekoly mpamana olana ho an'le malemy fanatongeto tsy mitaintaina ny amin'ny fitondran'Andriamanitra azy ary tsy mametraka an'Andriamanitra ho very lalana mitondra azy eo amin'ny olatra ny tsy takatry ny sainy andro amaraina eo ho alain'Andriamanitra le problema eo alohanao dia ho ataon'Andriamanitra mifanditra amin'le problema ao arinanao zareo samy zareo no miady dia miva fa ianao tafavoaka ao anatin'ny ady io andro amaraina satria manaiky ny fonao iombona fifaliana amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aiza le fiombonana ianao tsy misaintsainy ratsy ain'Andriamanitra na manendrikendrika azy tandremo sao dia manoatra marisy maro te raha tetenao sady mody asiana fandoliana ihany raha teto ianao tsy maty ny anadahako inona ny valitenin'izay efa eto azao tsy maty izy misy fotoantsika misaintsaina dre raha tamin'ny 2019 zao no nisokatra iny lalana iny sokafan'ny tompo iny tsy ohatr'izao ny fiainako zao mivalan'izay sokafan'Andriamanitra aloha amin'ny farany taona io lalana io dia tsy ohatran'io tsony fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen
Naritra be indray ny séjour tany amin'ny désert 4 taona. Dia io ilay vakintsika tamin'ny voalohany teo hoe hozy Andriamanitra tamin'ny Josoa, androany izy ny anakodiavako ny fandatsana Egypta ao afaka aminao. Tena nanaraka akaiky ny fiainana zanak'Israely ny Egyptianina. Dia nanaraka izy hoe reo ary nandevozona foanako. Ka raha misy Andriamanitra ko manizy ny andevo 700 taona. Tsy fatany fa Andriamanitra nefa nyteny melo hoe ho andevozona firenena hafa nareo dia aorianan'izay ho avoakako mpandresy dia hitsara an'le firenena. Tsy fantatry ny fahavalo fa efa voasoratra le izy. Ohatra mahita izany hoe misy olona manontany hoe tena tsy azoko mihitsy Jesosy mpanao fahagagana dia fitratra ny arrestation. Fa nga tsy vita ny miracle angano manakana miaramila e. Tena akaikinao rehefa voasoratra hoe dia avelan'Andriamanitra hitranga hoe amen. Nandatsa ny zanak'Israely ny Egyptianina hoe marina fa mivoaka ny ranomasina mena fa zareo vezivezy ao amin'ny désert tsy mahafantatra ny tokony ale. Exodus 3:12 ny anaran'i Jesosy. Nahoana ny Egyptianina no vela ilaza hoe mba hitaloza no nitondrahan'Andriamanitra zareo mivoaka aminony azy any tendrombohitra sy andringanany azy tsy ambonin'ny tany. Teo izy Mosesy hoe zany ny zavatra teniteneny zareo any an-tranony any dia aleo ianao izy mba tsy tety miala ny fahatezeranao mirehatra ka manenena ny amin'ireo izay anjon'ny olonao amin'ndrao fo ny olonao ozy Moizy. Tena io mihitsy ny resaka nandeha momba ny zanak'Israely tany Egypta. Nanendrikendrika an'Andriamanitra zay le izy zay. Inona lesika andro maraina? Andriamanitra midina mitsara mamonjy anao malemy fanahy satria manendrikendrika tsy marina ny fahavalo. Dia matoa Andriamanitra zany manazava an'le izy dia tsy tiany ianao hanendrikendrika azy. Anao ohatran'le fahavalo. Tavitrao maheno tsara tsika hoe voalohany aza manendrikendrika azy eo amin'ny toerana misy ianao io. Aza manendrikendrika azy amin'izay mety ho loza mitranga eo amin'ny fiainanao hita amin'ny masonao. Isaory fotsiny fa misy lalanao, misy programa ao. Amen. Tandremo sao dia latsaka anatin'ny fandriky ny devoly isika hanendrikendrika an'Andriamanitra ho mpitondra loza zay. Ahita loza ozy izy nitondran'Andriamanitra zareo nametraka an'Andriamanitra ho mpitondra loza ny Egyptianina. Tany amin'ny Jeremia Andriamanitra ny nanazava. Zaho izy manana fihevitra izay verako anareo. Hevitra tsy hatonga loza fa fiadanana mba nanareo fanantenana ny amin'ny farany. Rehefa nanton'Andriamanitra Jordana ka niampita ny zanak'Israely dia tapitra ny vava mpanenjika. Afaka ny Jordana dia hiatrika ny Jeriko tsy hitany Egyptianina intsony izay ho tenenina satria marina izay nolazain'Andriamanitra. Rehefa mandatsa maneso manendrikendrika tsy marina ny fahavalo dia manao intervention Andriamanitra. Nampiampita soamantsara ny zanak'Israely izay impossible satria rano be ny olona koa be dia be. Fozay Andriamanitra hoe rehefa eo possible ny zavatra rehetra. Misy zavatra anankiray zao mety eritreretina hoe tena ohatrany sarotra, ohatrany tsy possible, ohatrany tsy possible atsony, ohatrany tsy mbola nisy olona navita an'izay. Andro maraina ilazako aminao fa possible az'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao zany. Amen. Enao isika hotroniny ohatrany ahoana ilay zavatra tian'Andriamanitra ho hita ankoatran'ilay fandresahako teo hoe tsy manao ohatran'ny fahavalo. Tena akaikinao tsy manao ohatran'ny fahavalo hoe. Jereo tsara ny fitenin'ny Jakoby hozy izy anaran'i Jesosy Genesis 31:7. Resaka tamin'ny vadiny izy. Ny rainareo efa namita kaka efa nanova ny karamako impolo nefa tsy navelan'Andriamanitra tonga loza tamiko izy. Tonga dia mahita an'Andriamanitra any amin'ny côté tsisy loza. Nefa tamin'io mbola tsy niteny Jeremia, mbola 400 taona tany aloha. Fa efa nanana an'le fo Jakoba nafantatra hoe zany Andriamanitra zany dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara nefa mbola tsy voasoratra koa ny Salamy 119 tamin'izany. Hitanao izay hoe mahatonga Andriamanitra mifidy olona anankiray mety olona io matoa fidiny ary matoa ianao mifidiny mety ianao io fa mety mbola tsy tonga saina fotsiny. Ny anton'le fanantonantsika miaraka amin'ny teny isan'andro mba hahatonga an'le fetezana hivoaka avy ao anatinao satria voarainao fanamasina rehefa nandray an' Jesosy ianao raha mety Jesosy dia mety koa ianao. Eno amin'izay hozy izy Jakoba tsika zaho izy tsy navelan'Andriamanitra isy loza eo amin'ny fiainako. Teneno akaikinao tsy avelan'Andriamanitra isy loza zany ny fiainanao hoe teneno izy. Hozy izy Joseph Genesis 50:20.
nareo no ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra ny sain'izany ho soa. Anao tahaka ny amin'izao an'io zao amelona olona betsaka. Jakob, Andriamanitra tsy mitondra loza. Joseph, Andriamanitra tsy manao ratsy. Jesosy. Jona 5:7 haza be ady hevitra be fa tsy lehilahy io nanoty tsy ndray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra, mahita zavatra tsara momba an'Andriamanitra. Tena akaikinao manomboka andro maraina hoe fehezo amin'ny masonao, tereo amin'ny masonao hoe ahita n'Andriamanitra amin'ny fahatsarany. Tsy misy afa-tsy tsara ho aminy, tsy misy. Hitanareo problema ny Egyptianina, nahita ny Egyptianina fa misy zavatra ratsy eo amin'Andriamanitra, dia nitsangan'Andriamanitra tonga dia nitsara ny zareo. Manomboka andro maraina, fantaro ny Andriamanitra ao, manana programa tsara ho anao izy, mitantana anao amin'ny alalan'ny teniny tsara izy, ary te hamoaka toetra tsara avy ao anatinao. Misy vokatra tsara miandry anao zao androany, misy vokatra tsara miandry anao zao amin'ity semaine ty, misy zava-baovao mbola tsy naseho zao fa le ao anatinao mihitsy ny vitsory tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra, amin'ny fametrahana an'Andriamanitra ho sanatriavin'izany ny avian'ny loza sy ny ratsy eo amin'ny fiainanao. Tsy misy afa-tsy soso tsara ao aminy. Amen. Jona 1:4 aminaran'i Jesosy. Tsy fahafatesana no anton'izany aretin'ny Lazarosy zany fa ny ampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra mba kalazana ny zanak'Andriamanitra. Miatrika lehilahy malenatra any am-boaka izy, asan'Andriamanitra io izy fa tsy problema na ota. Miatrika ny Lazarosy mararitra izy, tsy problema na aretina zany, tsy problema na fahafatesana zany fa problema ny voninahitran'Andriamanitra. Ao anatin'io manjoanao io, aza mijery zay tiany fahavalo aseho, jereo zay tian'Andriamanitra ho avoaka. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Izy zao miteny amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly fa mifalio izy amin'ny fahoriana. Fahoriana mitondra faharetana, faharetana mitondra toetra n'Andriamanitra voasedra. Ao anatin'ilay fahoriana zany aza mijery ilay fahoriana, mijery an'ilay toetra tsara be mivoaka ao anatin'ilay fahoriana. Ary io toetra io tsy mivoaka raha tsy ao anaty fahoriana. Ary tsy hainao no misafidy ampahoria ary mitranga ho azy io e. Ao anaty loatra ny tsisy vola iny zao tian'Andriamanitra hitotika anao tompo, na tsisy vola dia atao paosiko, za mino fa ny zanako afaka hianatra ny andafy. Zany zao tonga dia pure be zao zany finoana zany. Fa tsy hoe tompo manana 400 millions tao amin'ny poche droite, 500 millions tao amin'ny poche gauche, vavaka mba handefa ny ankizy any andafy. Inona moa ny finoana ilaka ny vola efa misy ny aina matanjaka ny tsy marina ve zany e? Fa ny tompo afaka momba anao anatin'ilay fisin'ilay vola tsy mandaha, fa ny finoana resahana amintsika eto ianao ilay tapaka tsisy lilililio mihitsy nefa mino be an'Andriamanitra afaka anao ny rehetra momba ny fiainanao. Ditanareo ao anatinao ohatran'ilay tsisy ninnininy amin'izay tian'Andriamanitra hisokatra ny ao anatinao hoe miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra azo atao na tsy izy vola ianao na voafetra amin'ny moyen anao na tsy manana ninninina ary ianao, vitan'Andriamanitra zany rehefa ao tsara ny fonao, ao tsara ny fonao. Tsy midika tsy ilaina mianatra, raha mbola azo atao mianatra ndana mianatra. Tsy ilaina miasa, azo atao miasa ndeha miasa. Fa ao anatin'izay aza miankina amin'ny fianarana, aza miankina amin'ny asa, miankina amin'Andriamanitra. Tsara ianao mikarama fa aza miankina amin'ny karamanao. Halleluja. Miankina amin'Andriamanitra. Aza mitsara nizaniza. Zareo nitenen'i Jesosy amin'ny Luc 6:37 minaran'ny tompo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsarainareo, aza manameloka dia tsy ho elohanareo, mamela dia mba havelonareo. Jauna 8:15. Ianareo mitsara araka ny nofo, za tsy mitsara olana dia ray akory aza. Jesosy niteneny io Jesosy ny tsy mitsara olana dia ray. Tenena akaikinao, Jesosy ny tsy mitsara na dia olona anankiray azy teneno izy. Dia domikely izy, enao koa moa. Fô misy vaovao mivoaka fotsiny momba firenena dia fa raha vao tsy mitandrina dia mitsara meloha amin'ny fotoam-pitsarahantsika. Nefa Jesosy mamelesona, aza miditra, aza midika izy fa tsy fantatro ny zavatra nitranga. Ka vavoany mamoaka fa izy mihitsy ny tompony lianina na mivoaka tare. Fa iza namoaka le vaovao tsy dia olona mpandainga. Masoko mihitsy inona ny hita amin'ny masonao? Sary anaty Facebook ny hitanao fa tsy hainao nanatrika teny amin'ny aéroport. Aza mitsara hozy izy.
fa ao anatin'io zavatra be dehibe famofao io tsy ampozinao izy le motena tena etsika mambavaka mihitsy ny fireny nefa izy mihitsy ny sanatriavana zany ny tena ragory fototry ny hafa de loatra le veotra le jilamboto i mihitsy to de i mihitsy manao azy nefa itka ohatrany de chef de bande be fa rehefa tonga ny an-trano izy tompo miankina aminao any aza fampitsaratsara ivelany aza mitsara ho zay Jesosy aza mitsara olona aza mitsara an'Andriamanitra aza mitsara ny fomba fitondran'Andriamanitra afaka mbola toiziko ve aza mitsara ny valim-bavak'Andriamanitra ho anao mahafantatra ny tokony ataon'izy re momba anao kalma fotsiny dia avoain'ny fisaorana aoka ianao ho tsara fanahy aoka ianao ho tsara toetra aoka ianao ho tsara fo aoka ianao ho tsara saina amen Jaona 7:24 amin'aran Jesosy aza mitsara araka ny miseho tsika zanak'Andriamanitra zany tsy nantsoiny hitsara fa nantsoiny hivavaka tandremo ny sainao aza mitsara ny ao an-trano aza mitsara ny vady aman-janakao aza mitsara ny mpiara mivavaka aminao aza mitsara ny mpiray-tam-po mivavaha maro amin'ny olona no mitsara an'Andriamanitra hoe tsy azoko mihitsy hoe nataony Adama sy Eva dia nataony Edena dia aveo nyroahany tao tsy azoko dia rehefa mamaky baibolinao dia mahita amin'izay hoe satria tsy nankatoro zareo ohatra fa maninona ke le mpanofatra tena mba ratsy toetra le tompotrano navoaka an'zareo tao le mpanofatrano tena mitaiza kely ka le mitaiza kely efa roa taona tsy nandofa tranoko azareo misy zavatra zany tsy fantatrao zay tiako tenena fa mampalahelo moa zany na le tompotrano na le mitaiza kely samy mampalahelo satria samy tsy mety le zavatra tao fa tandremo fitsaranao fa matoa Adama sy Eva voaroaka efa niteny meloa Andriamanitra fa mbola niroboka ihany nijabaka izy mivady fa maninona ke Kaina ny voaroaka teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra efa ng'Andriamanitra Andriamanitra fifankatiavana ka Kaina namono rahalahy ko Andriamanitra efa nisisika maninona eto ianao dia tsy nitsotro ngarainy efa nampidirin'Andriamanitra ihany le baolina raha vao tsy miramirana ny tarehinao dia ratsy toetra ny ianao ngainao nga ratsy toetra mbola lavo indray le izy tonga toy izy Andriamanitra hoe alléluia ka matoa Andriamanitra mandeha décision misy raison zay fa maninona ke naringan'Andriamanitra ny olombelona tamin'ny andro Noa zao voalaza aloha amin'ny 1 amin'aran Jesosy raha vao nemary ny olona tambony tany dia niteraka zazavavy maro dia hitan'ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavy ny olona ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy ary io Jehovah tena zay vao tsy afaka hanapaka amin'ny olona ny fanahiko probleman'Andriamanitra tsy afaka hanapaka amin'ny olona le fanahy satria corrompu nisy problème nanomboka nanao relation interdite ny anjely satria ny anjely nomen'Andriamanitra pouvoir afaka endritr'olona fa tsy hoe tonga olona Andriamanitra reny afaka tonga olona dia lasa nanomboka nisy mi-ange mi-humain dia nefa raha vao tsy humain 100% dia tsy afaka hiasa ny fanahy masina miaino ve tsika noho izay dia nandray décision Andriamanitra andringana ny tany fa ny sauver an'i Noa valy-mianaka alleluia mahita fa misy fihavanana amin'Andriamanitra me mahazo toerana andro amaraina amen ao amin'ny Genesis 15:14 rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany firenena zany koa zay ho topoiny dia ho tsaraiko ary rehefa afaka zany dia hivoaka mitondra harem-behivavy izy efatra amin'ny voalohany Andriamanitra niresaka tamin'ny Abrahama hoe programme io fa aza taitra tena akaikinao mahatonga anao taitra hoe problème ny hitanao hoe mahatonga an'Andriamanitra tsy taitra hoe programme no hitany hoe asutehaka mafy tsara ho an'ny tompo hoe ozy ny fiteniny tanora zay hoe tsisy blème hoe dia toiziko fa misy gramme ko matoa blème mesorona ny pro zany ko masonao ataovy mahita ny zavatra hita an'Andriamanitra teo izy Andriamanitra aza taitra ampiomano ny taranakao fa hiatrika zavatra ohatr'izao ry zareo fa hidina anao fitsarana amoaka azy ary rehefa avy tsaraiko le firenena hitondra harem-behivavy izy Andriamanitra tsy mba tsy marina mahafantatra ny tokony atao izy amin'ny fotoam-pitsarana tsy nalohan'ny Farao ny karaman'le première génération arrière grand-père deuxième génération grand-père troisième génération père
4e génération tsika fa rehefa tonga Andriamanitra miaraka amin'ny fitsaram-panotronana tonga dia nipehen'Andriamanitra ny karama ny arrière grand-père père sy ny anao to dia atambatra tena tsisy nitehaka ndao ravana ny février hienjana ane zany iza zany manapo aloha fiavarany ty vola tsy azony dadabe anao efa lavitra be tany tonga eo aminao miaraka amin'ny change amin'izao kosa aloha amen angatana amin'ny tompo zay fa tsy ohatra hoe very fiara ny dadabe anao dia verina avy any le faraveriny le mbola le taritina sovaly reny Andriamanitra mahafantatra inona le very dia inona le azo verina tsara eo amin'ny fiainanao androany zavatra nataon'Andriamanitra ohatry mafy le nitranga fa Andriamanitra ke nanao epariny satria fantany fa raha vao omena isam-bolana io tsisy mijanona toy izy Andriamanitra hoe misy apahany tsy omeko isam-bolana fa ataoko grolo amin'ny fotoana anankiray zany ny Andriamanitra ao vitsorana zany rehefa misokatra amin'ny fonao tsy resaka grolo sy volana resantsika eto fa resaka fo mametraka an'Andriamanitra eo amin'ilay fahaiza-manaony ary isika misafidy tsy hanendrikendrika azy ao anatin'ny lalana hitondrany amen Exodus 12:12 aminaran'i Jesosy andeha maka ny tany Egipta amin'izany alina zany dia hamono matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egiptiana dia ho tsaraiko avokoa zany Jehova tamin'ny Abrahama Andriamanitra nilaza fa hitsara firenena tamin'ny Moïse Andriamanitra nikonfirme hoe misy Andriamanitra tsy izy tompon'ny Egiptiana mahatonga n'io zavatra mitranga eo aminao io izay avelako hitranga fa mahatonga azy miteniteny foana mandatsa sy manendrikendrika ary manendrikendrika atsika hozy Andriamanitra fa tonga ny fotoana hidina hanao fitsarana dia hivadika sy hiova ny zavatra rehetra manasanao hitsangana miaraka amin'ny fo vaovao fijery vaovao sy saina vaovao ao vaovao tananao dia mankasitran'Andriamanitra ny fonao manontolo eo amin'ny fiainanao le tsy takatry ny saina mihitsy hisaory azy aza miady aminy amin'le tsy takatry ny saina lalovanao mankasitra ny fonao manontolo amin'izay fitondrany ianao misaory azy ny amin'ny fomba hamaliany vavaka anao misaory azy ny amin'le fotoana hanomeza ny valim-bavaka anao tsy voatery amin'le tianao fa amin'le tena mapety anao no ataon'Andriamanitra satria izy ny mahafantatra ny tena mahasoa anao saotra ray amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy a Nazareta ny olona malemy fanahy dia hidinanao tsarainao amin'ny famonjena avotanao ary avoakanao mankasitraka sy misaotra anao zay tompo fa mitarika anay ianao iombona aminao mba tsy handatsa sy haneso tahaka ny fahavalo zay fa nanana toe-po sy fijery tsara fiteny tsara miombona aminao tahaka ny Jakoba niteny hoe ny Andriamanitra tsy namela loza eo amin'ny fiainako tahaka ny Josefa niteny hoe ny Andriamanitra namadika an'izany hosoa tahaka fiteninao Jesosy fa ny asan'Andriamanitra no iseho voninahitr'Andriamanitra no iseho tsy misy loza zany fa fiadanana misaotra fa nampatsiahivinao zay andro amin'ny maraina fa miaraka aminao tsy problema ny tokony ho hitanay fa programa ny tokony ho takatray mankasitraka fotsiny zay tompo manaiky zay Jesosy manaiky ny fitondranao mahasoa manaiky ny fitondranao ho amin'ny voninahitra misaotra fa ampianarinao zay ao anatin'ny lalana tsy tianay amoaka ny toetra tianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta tsaroviny tsiraray avy eo amin'izay manjo azy na fianarana na fanompona na asa mandraraha na tokatrano na fikarakarana na projet na inona tsy voatonona eto Jesosy dia atao voaray nisa tokatrano sy nisa ambatan'olona ny anjara famahana olana avy amin'ny fanotronanao satria manaiky izay tompo mialemy fanahy miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta tononona misokatra io lalana eo mety io programa io hiverenao amin'izay fa le tsy letatra amin'izay mety amin'izay eo ho voatahiry io vokatra io amin'ny anaran'i Jesosy mivay io manahirana io ho faran'Andriamanitra ny fanesona sy ny fandatsana mety enina ao hatreto ho avadika Andriamanitra voninahitra zany rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao aza vela ho latsaka anatina fandatsana sy fanesona sy fitsarana koa ianao fa zanak'Andriamanitra ianao tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fandresena ny vavolombelona ireo fahatsarana tsiritra avy amin'ny tompo eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen tehaka mavintsika ao amin'ny tompo mazotoena vetivety anao fanahytsika dia avy eo apetraka ny tsodrano dia mandeha anao mamakivaky ny journée amin'izay tokony ho atao tain'i Jesosy tsika tsaroviny vavaka ho an'ny croisade analavory zay efa mandeha any ny fikarakarana ary amin'ny sabotsy lahady zao ny asa
sabotsy ariva sy lahady ariva. Ny fotoanantsika raha pitsy misy sekoly tokantrano eto dia ny zoma sabotsy ny fotoana dia complet araka ny tenin'ny pasteur hoe anala vory akaiky dikan'izay tsy foana zany ny fotoana sabotsy fa miaraka eo tsika manao ny sainte seine fandraisana fiombonana amin'ny latabatra ny tompo dia avy eo miainga ho an'izay miainga ho voninahitry ny tompo. Tainy Jesosy daholo tehirizy ny teny ampiaro ny teny. Mino fa misy zavatra be dia be ny tenenin Jesosy tamintsika androany. Tsy mandao anao zany izy. Tsy diso ny fitondran'ny fiainanao. Tsisy programa diso zany eo amin'Andriamanitra momba anao. Ny fahavalo ny diso fijery momba an'Andriamanitra. Mahita loza, mahita zavatra ratsy. Fa isika miombona amin'Andriamanitra, mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra tsara fa tsy misy loza ao aminy ary tsy misy faharatsiana ao aminy. Tainy Jesosy mihavana tsara amin'ny tompo, mivavaka tsara, hatreo vaovao miaraka mitsikitsiky mpanantenana sy fomosokatra ny zavatra tokony hatrehan'androany fa Andriamanitra mpahomby an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy le teny nomen'ny tompo teo fa mifaly amem-panahy no anekenany teny ho amin'ny famonjena. Important be ny fanazaranao ny tenanao amoaka faly amem-panahy noho ny amin'ny famonjena. Tainy tompo ianao tsangantsika indray entsodrano amin'anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tononona ny fiadanana, fahasoavana, fahatsarana, fiseho ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ho tehirizina ianao tsy hainatsiny mba tonga ny fiverenan'i Jesosy, ny fanahinao, ny ainao sy ny tenanao. Anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary